Taorina ny fanambarana izay nataon'ny masovon'ny Frantsa mahakasika ny fanjakana tsara tantana tondra ny fomba fijery ny avy hatrany Andriamatoa Max Fabien Andrenirin filohan'ny sangan'ny Madagasikara nasiany teny tao anatin'izany ny mahakasika ny sistan'ny Madagasikara sy ireo îles éparses. Tsy maintsy apetraka ny fanjakana tsara tantana satria izay no antoky ny fampandrosoana maritra ary tokony apetraka fitondram-panjakana ankehitriny hoy Andriamatoa Max Fabien Andrenirin filohan'ny nitoky sangan'ny Madagasikara raha ny tafatan'ny mpanao gazety ny tena nandroany teny Befiloha. Noho izany hoy ny nambarany dia ilaina ny fametrahana izany fanjakana tsara tantan'izany ao anatin'ny fotoana fohy. Dia marina amin'ny teny ary izay mbola manamafy an'izany satria tena ombenombeny hoe anova amin'ny tena izy raha tsy vera ntsony ao amin'ny 5 taona fitondrana antetezavita teto dia gaboraraka ny fitondrana ny raram-pirenena ary amin'ny tratra amin'ity androany dia mbola ao tsy lavitra an'izany ny zava-misy ho azagatsika raha ohatra ny olona avy any ivelany no manitsy ohatrany hoe lasa zazakely ny fitondram-panjakana malagasy anarana ampabe maso zavatra manala baraka anke zavatra toereny aiza po izy amin'ireny ny hasin'ny Madagasikara na ny souveraineté dia olona avy any ivelany no mananatra antsika ankalamanjana ka mbola mafisina eto hoe raha tia hanova marina tsika ty Madagasikara tia tokony isy fotopisainana vaovao misy pratique politique vaovao socialement, économiquement et culturellement eto ka izy zavatra zay natao tamin'ny 7 sy 8 arivo tamin'ny fanovana teto tsy hita zay vokany efa 7 taona tsika no miresaka fanovana foana tsy misy le izy inona zany ny tena vahaolana. Fatao amin'ny ilan'izay kosa dia nasiany ty mpanao politika teny ihany koa ny momba ny nosy éparses raha ny fanazavany dia tsy nahazo tombotsoa amin'ireo arena maro samihafa ao anatin'izany faritra izany ny vahoaka malagasy. Ny zavatra efa antena dia tsy isina négociation ntsony satria tamin'ny 12 décembre 1979 résolution ny ONU efa namaritra mazava fa any malagasy ireo nosy ireo ka tsy misy ntsony tsy hitana intsony zany mbola resaka hoe négociation tokony mbola ho atao fa tokony appliquena les résolutions tamin'io 12 décembre 1979 dia raisin'ny malagasy ireo nosy ireo apetraka ny sainam-pirenena malagasy zay ny tokony ho izy fa ny ankoatran'izay dia hoe fampandrinadrisa na fanakonana ny zavatra marina tokony lazaina amin'ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa zay ny mahakasika ny misy leprasa ary tsaroanareo ngamba le misy fanambarana ataon'ny Marc Troussellier le chercheur amin'ny CNRS ny Paris milaza fa be dia be ny arena ao anatin'ireo nosy ireo misy gaz ao misy minéral ao ina koa ty misy hazan-dranomasina be dia be ao anatin'ny nosy ireo dia mitazapotsiny atsika malagasy hatreto elange zany 1979 zany hatramin'ity androany ty 4 taona zany anjarantsika manao ny calcul ka hoy zay hoe tokony hatsahatra amin'izay ny fanafenana ny fanakonana ny zava-misy fa leo ambarany ny vahoaka malagasy ny marina. Ny fitaovana-pirenena mengy avy any fotsiny entina hanamboarana ny rafitra eto Madagasikara ary koa ny fametrahana ny mpanohitra eto Madagasikara dia isan'ny hevitra izay vozony Andriamatoa Max Fabien Andrenirin.